zanakandriamanitra banzilo jasasy fa izy nilonjy ny ratsy izay vitanao sy nanolotranao ny Daneni sireu avaprizai na furuni lishanatau manirini verinau rasichakare Anida daneni sireu avaprizai na furuni lishanatau manirini verinau rasichakare Rasichakare Verina Amunzi fudina wawachanu lirai Vai verina Amunzi fudina wawachanu lirai
kaikumbalarana ramulatianare asiulamba futsirai lavarangana ramulatianare andalue iverinao ramula misimiti andalue iverinao ramula misimiti andaluvana indrony tanàna nireo avana rakodamba fotsy zay tazanina mandainga zay tsy manina ty lehibe miandrasana ty zazana ritra nampahorifana fa fity lehibe miandrasana ty zazana ritra nampahorifana Otsika olombelo ny zao afatry zao nandao no ny otanatao enoy ny fitarainana rasitrakareo rasitrakareo modia mizao sendatsamiray manolotra fiainana mandrakizay de modia mizao famiandry miray manolotra fiainana mandrakizay manolotra fiainana mandrakizay anidadaneny sireo avako izay nafono ny ditra natao maniry ny verinao rasitrakareo rasitrakareo umewaya ni unisandina
anasitrana toko ianao anasitrana ianao raio mahantra menatra mangariary raio fitiavana antoko Saku riraku uban sama kuyanau anasitrana tuku yanau anasitrana yanau rayo mahanca menaca magaya Masaka wansenove niwe wanendansha resnau zavadeibe netsunandremantra sakusa wembulataman amnititani tsarovy fanietone anampiafarany tena masaka wansenove niwe wanendansha resnau zavadeibe netsunandremantra sakusa wembulataman amnititani tsarovy fanietone anampiafarany tsaraveriomana famotsy fodina andralelanitra velo fifalina tsy misy fiadanana saotany zao la iasambarana efa miandranao masaka watsenove niwe wanendansha resnau zavadeibe netsunandremantra sakusa wembulataman amnititani tsarovy fanietone anampiafarany andereiomana saotara loatra indray andro hoane kotra ufonavoko setu yanao sinianzelene wewanila kwetu andereiomana sautara lotra indrayandro uane kotra ufonavoko setu yanao sinianzelene wewanila kwetu yanao sinianzelene wewanila kwetu yanao sinianzelene wewanila kwetu Fifaliana ho indray no miarabanao izay manaraka izao Herin'andro fiaraha-mivavaky ho amin'ny fianankaviana izao eto amin'ny Facebook sy Radio Aziz FIainam-PIanankaviana tanàna. Hitondra fiainam-baovao an'ny ankonana tsirairay avy aneny fanarahana izao fandarana izao. Andeha araka hira fanevy isika ary ao aorian'izay dia iroso avatrany amin'ny famelabelarana ny lohahevitra manao hoe Nemia sy ireo M-telo enti manangana indray ny mandany fianankaviana. Suka
Teraina sy ankalazaina ny tompo ny amin'ny fitiavany sy ny famindram-pony mbola nahafahantsika manaraka indray izao programa manokana natokana ho an'ny fianakaviana izao. Mankasitraka ihany koa ny Elvira nitarika miara-manompo amin'ity hariva ity. Ankasitrahana amin'ny fo rehetra ihany koa isika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Ny fiadanam-pony tompony ho amintsika ary andray lesona lehibe indray isika androany ny amin'ireo fomba telo nentin'ny manangana indray ny manda ny fianakaviana. Alohany anomboantsika ny fotoana nefany dia manasanao fa hiaraka hanondrika ny lohantsika isika hivavaka. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro, ianao ilay iray be fitiavana, ianao ilay iray mpamindra fo sy mpamela heloka. Ray sy Tompo, ny fifonana izay ataon'i Jesosy Kristy zokinay mba ho famelana ny fahotanay, ny hevitra izay mampisaraka anay aminao ka ahatonga anay andray ny lesona avy aminao amin'ity hariva ity. Ny fiaina tokatranonay ray malalo dia mahatoky sy mino fa isy ny fanavaozana lehibe ka mba hahatonga ny tokatrano tsirairay avy ho mpianatra ao ary izara ny hatsarahanao amin'ny hafa ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy io no irina saingatana izany satria mino izay ary mahatoky fa miaraka aminay ny fanahy izay irahanao ao anatinay. Amen. Hoy ny voalazan'i Nehemia 4:7 ka hatramin'ny 5. Vakitsika izany satria izany no andininy fototra izay hojerentsika amin'ity hariva ity. Nehemia 4:7 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia nasiako olona teo amin'ny fitoerana ambany, teo ivelan'ny manda sy teo an-kariary. Eny, nalahatro ny olona araka ny fokony avy, samy mitana sabatra sy lefona ary tsipika. Dia nijery aho sady nitsangana ka nilaza tamin'ny manakaja sy ny mpanapaka mba amin'ny vahoaka sisa hoe aza matahotra azy ianareo, ny tompo lehibe sy matahotra no tsarovy ka medy hiaro ny rahalanareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny vadinareo sy ny tranonareo. Ary noho ny reny fahavalontsika fa efa fantatray izany sady efa nofoanan'Andriamanitra ny heviny dia niverina tao manda izahay rehetra samy ho amin'ny asany avy indray. Ny fitsipika araky Murphy izay ingénieur aérospatial américain iray dia zavatra izay matetika ampiasaintsika anehoana ny toe-tsaina mihiba ananantsika na dia tsy mbola miasa akory aza isika. Izao no momba ity fotom-pisainan'ny Murphy ity hoe izay rehetra mety tsy anjary dia tsy anjary. Araka ny voalaza ny Wikipédia dia izao no fomba iray hafa ilazana n'io fomba fisainana io hoe raha tsy misy afa-tsy fomba roa no azo anaovan-javatra iray dia ny iray amin'izy ireo farafaratsiny dia itera-doza kanefany tsy maintsy isy olona izotra amin'izany lalana izany. Izany tokory ava-malala no niseho ao amin'ny Nehemia 4:7 izay nezahan'ireo fahavalo ampiasa ity fitsipika ity anakiviana ny vahoaka. Nampiasa antso-jay ara-tsaina izy ireo sy nanao tsikera mahakivy mba ahatonga ny olona hisalasala amin'ny asany. Niatrika fanoherana mahery vaika sy mafy i Nehemia. Tamin'ny fananganana indray ny mandan'i Jerosalema izay natao fiarovana amin'ny vahoaka. Toy izany koa no miseho amin'ny fiainantsika isam-batan'olona sy isam-pianakaviana. Satria tokoa ny devoly dia mampiasa ny fomba rehetra mihitsy hanakanana antsika. Tsy hanorina indray ny manda enti miaro ny fianakaviana izay efa simba napotika noho ny safidy ratsy eo amin'ny fiainana ary indrindra
noho ny fahotana. Inarany zavatra niseho tamin'ny Nehemia sy ny fananganana indray ny manda ny Jerosalema. Andraisantsika lesona lehibe izany amin'ity hariva ity. I Nehemia dia tsy iza fa ilay mpitarika jiosy afaka nitondra olona nanolo tena ny sitrapoa iverina ho any Jerosalema mba anangana indray ny manda ny Jerosalema izay rava taona maro lasa izay. Satria taorinany fahombiazana tamin'ny fanorenana indray ny tempolon'i Jerosalema tamin'ny fitarihan'i Ezra dia nila fiarovana ny tanàna ary noho izany dia nirahan'Andriamanitra i Nehemia hitarika asa fananganana indray io manda io. Ny fahavalo teo ambanin'ny fitarihan'ny Sambala sy Tobia dia nampiasa drafitra izy tamin'ny fanakiviana tamin'ny alalan'ireo fitsipika izay voalazantsika teo hoe fitsipika araky Murphy ka nampiasa fanivaivana sy fanesoana hampivily ny vahoaka izay tsy nasakana naoviana Nehemia hanohy ny ezaka. Tsy naombo ny hafetseny reto fahavalo reto. Efa tonga eo amin'ny atsasaky mahery ny manda zany amin'izao fotoan'izao no vita. Kanefany dia tsy mipetraka fotsiny tamin'izao ireo fahavalo ireo fa tsy maintsy niezaka foana izy hoe inona ny atao mba hanakiviana anyreto manam-pikasana ny amboatra indray ny manda ireto. Ny tombony fahatezeran'ireo mpanohitra ary dia nanomana drafitra izy. Inona indray ny drafitra hafa tamin'ny alalany fampiasan-kery izany. Ary nataony zany izay hoe ahoana ny ataontsika hampitsaharana ny reto vahoakan'Andriamanitra ireto amin'izany asa izany. Tsy nilefitra nefa i Nehemia. Tsy nilefitra izy. Andeha hivavaka. Nandeha nivavaka izy ary nametraka mpiamina andro malalina hiomana amin'izay rehetra mety hitranga. Ao amin'ny 15 no ahitantsika an'izany. Nakambany Nehemia ireo fahafaha manao ara-panahy sy ara-materialy teo am-pelantanany. Ity fametrahana mpiambina ity dia nampiena ny hery ara-batana teo amin'ny vahoaka satria nanomboka reraka ny vahoaka. Sady niteraka fahakiviana teo anivon'ny vahoaka ihany koa ka toa nahazo vahana ny fitsipiky Murphy teto. Satria nanomboka nieny ny fanakianany ataon'ireo fahavalo ary azo inoana fa nanome vahana amin'ny fahavalo izany. Manoloana izany zavatra sarotra izany anefa dia tsy niravoravo tanana mihitsy i Nehemia fa nanokana fotoana izy aloha handaminana ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny 17 no ahitantsika an'izany teny izany. Avy eo dia nihevitra ireo fahafaha manao ara-panahy teo pelantanany ka niantso ny vahoaka izy hoe andao isika hiara-ezaka hapiasa ny fahafahana ara-panahy eo pelantanantsika. Izany no nahafahan'ny Nehemia sy ny vahoaka niatrika ilay fotoana sarotra ary namita ny fanamboarana ny manda tao anatin'ny 12 andro fotsiny. Ao amin'ny Nehemia 4:9-12 no ahitantsika an'izany. Inona ary ireo telo izay nentin'ny Nehemia nandresy andreo fahavalo ary navitany izany manda izany. Ny tetikasa ananganana indray ny manda ny Jerosalema dia dingana iray izay nampiasan'Andriamanitra mihitsy izy io anorenana indray ny fiainana sy ny toe-panahin'ny vahoakany. Eo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona sy ny isam-pianankaviana taoriany sy ny sesitany lehibe izay nitondran'ireo zanak'Israely ireo tany Babilôna. Tahaka ny atrehan'ny Nehemia ny fanoheran'ny fahavalo teo amin'ny mpananganana ny mandan'i Jerosalema sady nanangana amin'ny fiainana ara-panahin'ny vahoaka sy ny fianankaviana avy araka ny baikon'i Jehova dia niatrika fahavalo tsy manam-paharoa koa isika. Mino fa misy fitsapana indraindray ohatra ny tsy zaka
ary indraindray isika dia mahatsapa hoe zarery ve no mandalo izao fitsapana izao. Tsarovina efa fa ao amin'ny petera voalohany 5:15 dia zao hoe ny devoly izay mandehandeha tahaka ny liona. Io devoly io dia mitady ny fomba rehetra hampanjaka nyty fitsipiky ny merfity eo amin'ny fiainantsika. Miezaka hanakana antsika izy tsy hanorina ny manda fiarovana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy sy ny fiarovana amin'ny fianakaviantsika. Kanefa ry ava-malala, toy ny naombiazan'ny Nehemia tamin'ny fampiasana ny herin'Andriamanitra mba hampiraisana indray ny fianakaviana amin'ny alalan'ilay fomba telo ao amin'ny 15 dia afaka ny ahomby koa isika miaraka amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny fananganana indray ireo fefy manodidina ilaina iarovana antsika. Ny fomba voalohany dia zao, ozy izy Nehemia, andraisantsika lesona izany mba hahatonga antsika ahomby ihany koa amin'ny fanorenana manda ny tokatranontsika. Hoy ny voalaza Nehemia amintsika amin'ity hariva ity hoe aza matahotra azy ianareo. Ny fahavalo tamin'ny andron'ny Nehemia dia feno fankahalana ary nanao teny mahery sy fihetsika mandraona hamtena ny tetikasan'ny vahoakan'Andriamanitra satria tsy azo ny ekena ny fanirin'Andriamanitra hameno ho amin'ny vahoakany ny fitahiana sy ny antsoina ity farany hanome voninahitra ny anarany. Tsy ny ekeny fahavalo izany fikasana tsara be avy amin'Andriamanitra izany. Ny fianakaviana ihany koa dia arena izay nakin'Andriamanitra amintsika ary nantsoina ho mpiambina sy ho mpiaro ny ara-panahy an'ireo fianakaviantsika ireo isika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny alalan'ny fanoherana ilay fahavalo ny vanim-potoana rehetra izay mampiasa ny karazana filozofian'olombelona diso rehetra zao mba hampivily ny fianakaviana. Ny mpiambina dia olona miambina zavatra sarobidy ary amin'ny mampiambina ny fianakaviana dia antsoina isika hiambina ara-batana ara-panahy ny zanakitsika, ny vady andefimandrinao, ireo havana, ny fianakaviana manontolo izay tena arena lehibe araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Ny mpiaro kosa etsy an-daniny dia olona miaro amin'ny faharesen'dahatra tanteraka ny finoana sy ireo sotoavina tanana. Eo amin'ny setry ny tokatrano dia antsoina isika hiaro hoe ahoana ny arovantsika ny sotoavina ny fianakaviana izay nomeny mpanorina antsika. Dia tsy iza fa lay Andriamanitra tena mihitsiny tamin'ny alalan'ny teniny na dia nanotra izay mety ho eritreritra sy fanambarahan'ny olona ankehitriny raha izany noho izany. Ny fandavana ny olombelona sy ny filozofia noforoniny dia tena baiko avy amin'Andriamanitra. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny drafitr'Andriamanitra, amin'ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia tadidio fa miandany amin'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay ary tsy isy tokony hatahorantsika. Hoy mantsy Nehemia zay lay fiediana faharoa dia zao hoy izy hoe ny tompo lehibe sy matahotra no tsarovy. Raha tokony hatahotra ireo olona manodidina azy Nehemia dia nandidy ny vahoaka atsiaro ny fahalebiazan'Andriamanitra izay nanafaka azy ireo sy nanao fahagagana ho azy. Tsy maintsy manona nangana indray ny manda ny vahoaka satria ny herin'Andriamanitra no niaraka sy nitarika azy ireo namita ny asa. Tsy afaka ny hatsiaro an'Andriamanitra isika raha tsy matahotra azy. Ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena, hoy ny voalazan'ny Solomona amintsika. Ary miazona antsika eo amin'ny lalana marina izany fatahorana an' Jehova izany. Amin'ny vahoakan'Andriamanitra antsika sady azy isika dia adiditsika ny manatanteraka izay angatahany ataotsika.
na dia tsy mazava tsara amintsika azy izany indraindray ka ny finoana nanantsika no tokony andresy. Ny fianakaviana izany dia tsy maintsy mitahiry rakitsary fahatserovana ara-panahy ireo asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana nandritra ny fisiny. Ny fianakaviana dia tsy maintsy mitahiry rakitsary fahatserovana ara-panahy ireo asa nataon'Andriamanitra ho azy ireo nandritra ny fisiny. Ary mila miankina amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra isika amin'ny fotoana rehetra. Izany no ahafahantsika manangana na hanangana ny manda fiarovana ny tokatrano manontolo amin'ny fanafian'ilay ratsy. Hoy ny voalazan'ny Ravavoaity hoe ny ray aman-dreny izay mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana ao an-tokatranony, mampianatra ireo zanany fa ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena dia manome voninahitra an'Andriamanitra eo anatrehan'ireo anjely sy eo anatrehan'ny olona amin'ny fanehoana amin'izao tontolo izao. Fianakaviana iray mirindra sy voafehy tsara, fianakaviana izay tia sy mankatoa an'Andriamanitra. Ao amin'ny boky Foyer Chrétien no ahitantsika an'izany. Koa ny fiadiana fomba fahatelo nampiasain'ny Nehemia sy ny vahoaka Israely tamin'izay fotoana izay dia hoe miedy hiaro ny fianakaviana ao. Niantso ny vahoaka i Nehemia hiaro ny tenany sy ny fianakaviana. Tsy hatahotra olombelona fa hatahotra an'Andriamanitra tamin'ny fahatserovana izay rehetra momba an'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana ny zavatra iandrasan'Andriamanitra amin'ny isam-batan'olona. Ka nantsoiny ny vahoaka hitsangana sy hiaro izay nankinon'Andriamanitra taminy. Inona ny sarobidy koa mihoatra no fianakaviana? Misy ve? Ny marika kendren'ny devolo mantsy dia ny tokatrano. Koa antsoina amin'ny fianakaviana rehetra, antsoina ianao dada, antsoina ianao neny, antsoina ianao zoky, antsoina ianao zandry, hiady mba hiambina, hiaraka hiambina isika hijoro toy ny tompon-daka. Ny tompon-daka dia natao ohatra. Ny tsy firehana dia tsy manana toerana ho an'izay miady ho tompon-daka. Inona avy ara ireo fitaovam-piadiana amin'ity ady izay ahafahana nanangana indray ny manda fiarovan'ny fianakaviana ity? Ny vavaka. Ny vavaka dia iray amin'ireo fitaovam-piadiana nampiasain'ny Nehemia ao amin'ny 9:7. Ary iantsoana antsika ihany koa ankehitriny ny ampiasa azy mihoatra noho ny taloha mba hahazoantsika andresy. Ny vavaka dia fitaovam-piadiana iray manandanja lehibe amin'ireo fitaovam-piadiana rehetra ananantsika. Satria ny ady reterantsika dia tsy ady amin'ny nofo fa ady amin'ny fanahy ratsy. Ady ara-panahy izany. Ny fitaovana faharoa dia izao ny fitoriana amin'ny vaovao mavaly momba ny famonjena sy ny fampianaranao ny Baiboly. Izany fitaovana izany dia fitaovam-piadiana iray hafa manandanja ihany koa izay manampy ny fianakaviana hijoro amin'ny lala marina sy hiomana amin'ny fandresena faratapony. Hoy ny voalazan'ny Timoty 1:9-12. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe miedy niady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay. Ny hoe miady amin'ny fianakaviana dia midika hoe miambina amin'ny fiainany ara-panahy ary manome izay ilainy hiomanany amin'ny fiainana mandrakizay. Tahaka ny nandidin'ny Nehemia ny vahoaka hiady dia toy izany koa no iantsoan'Andriamanitra antsika rehetra ankehitriny hiandany ary hitondra ho eo aminy ireo izay nankinon'Andriamanitra tamintsika. Tadidio ray aman-dreny malala isany fa tsy irery isika
amin'izany ady izany satria momba antsika Andriamanitra. Nampanantena ny fanohana ny Andriamanitra isaky ny tojo tsy fahampiana ny olombelona. Ary ao anatin'izay dia tsarovy fa tsy irery ianao. Efa niady ny adinao Jesosy Kristy mba hahatonga anao ahatsiaro fa efa mpandresy ianao, efa mandresy ianao ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha toa ka ny tokatrano no tena marika kendreny devoly voalohany, dia tsy maintsy mahazo antoka isika fa ny lara-pahamehana ho antsika dia ny fiarovana azy amin'ny alalan'ny fananganana ny manda manodidina ilaina an'izany fianakaviantsika izany. Ny fananana ny fianakaviana dia midika ho fiatrehana ny ady ho azy eo amin'ny ambaratonga rehetra ary anisan'izany ny lafy ny ara-panahy. Ny fahazoana antoka mitoy ny fananganana io manda fiarovana io sy ny fikojakojana io ankohonana io mba hiarovana ny fianakaviana sy hiambelana azy toy ny nataon'ny mpiambina mailo dia andraikitra izay miankina amin'ny tsiraray avy amin'ny fianakaviana. Eo anivon'ny fianakavian'Andriamanitra izay miatrika ity ady ara-panahy ity dia tsy misy toerana ho amin'ny fitsipika araky Murphy satria ny fandresena dia azo antoka miaraka amin'Andriamanitra mendrika hiatrehana ady ho an'ny fianakaviana, mendrika niatrehantsika izany ady ho an'ny fianakaviantsika izany satria Andriamanitra mihitsiny no efa miaro antsika, manome antsika ny hery rehetra mba ahafahantsika miatrika ho mpandresy amin'ny ady izay atrehantsika. Amin'ity hariva ity ary dia misy fanontaniana vitsivitsy ireto ho saintsaintsika. Dia tiako raha mba mametraka ity fanontaniana ity ho antenanao ianao hoe inona no tokony ataoko amin'ireo andraikitrao rehetra ao amin'ny fiainana andavanandro. Inona no lara-pahamehana aminao? Inona no toerana tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Inona no toerana tanan'ny fianakavianao eo amin'ny fiainanao? Larana fahafiry izy raha alahatra ny andraikitra be tabe izay anananao dia eo amin'ny larana fahafiry Andriamanitra, eo amin'ny larana fahafiry ny fianakavianao. Inona ihany koa ireo fahazarana izay tokony ananan'ny fianakaviana hanamafisana ny fitarian'Andriamanitra mba hanana ny tokatranontsika fomba fiainana ara-panahy. Amin'ity hariva ity dia omena fotoana isika handiny teny satria Andriamanitra efa mandinika ny fiainantsika, mandalo fitsapana ny tokatrano maro. Kanefa ny tsarovy fa Jesosy efa nandresy ho anao ary mbola tiany aneo aminao amin'ity hariva ity. Fa voniny izy hiaraka hitondra aminao ny entana izay eritreretinao fa mavesatra hoentinao amin'ity hariva ity. Tsy irery ianao, tsy irery ianao fa raisy ireo fiadiana izay nontolotr'Andriamanitra amintsika tamin'ity hariva ity mba hahatonga ny tokatranontsika andresy ilay fahavalo ary eneo voninahitr'Andriamanitra ary hanana fiadanam-po ny tokatranontsika tsiraray avy. Tonga eo amin'ny fotoana izay anaovana fiaraha-mivavaka indray isika, miainga avy amin'ny taridalana izay nomenantsika androany ary indrindrandrindra manana atom-bavaka isika tsiraray avy any amin'ny tokatrano samy mieritreritra izany ary saintisainao mandritra ny vavaka izay atao ary mino fa andray valim-bavaka avy amin'ny Jesosy ianao. Ko andeha hiaraka anondrika ny loha ary hivavaka isika. Hivavaka isika. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza
ny anaram-boninahitra nananao zay ry raha tsy tonahary ny lanitra sy ny tany tombony tompo mpanjaka ny mpanjaka mefanyzavatra rehetra ny mpanjaka an'izao famazinan'izao dia miezaka marakary manajamampisainanay ka mahatonga anay anoteonatreno mifona aminao zay jesosy io mamindra fo sy mamelany evokay misotra anao satria nomenao taridalana ndray zay tamin'ny alalan'ny tantaran'ny Nehemia izay naneo ny finoana ny amin'ny finoanan'ny Kristy ary naneo ny fitiavan-janaka sy ny fitiavana ny vady amin'izao vanim-potoana misy anay izao tokoa noho ny ady-piainana noho ny fahasarotam-piainana dia lasa tsy mahay maneo an'izany fitiavan-janaka na ny fitiavana ny vady izany jesosy io tonga ny fotoana zay tsy maintsy anavaozana ny fiainana tsy vitanay nefa zany fa hainao jesosy araky nambara no ahafahana materizana ko ampio zay mba hiantoraka tanteraka eo aminao mba hanova ny fomba fisainana hanova ny fomba fiainana mba hisy ny firindrana ny amin'ny tokatrano tsiraray avy ireo mananto mavaka jesosy amin'izao fotoana izao izay mipololotra any anatiny any misy ady mafy atrenao amin'ny tokatrano ireo izay matsiaro famijaly dia zao azava ao ampisainan'izy ireny mba ahafahany mahay miatrika ny olana any amin'ny tokatrano tsiraray avy mefahendrena ndray aman-dreny ao fitaizanany ankizy satria dia samy mitaraina ny amin'ny fitaizana ny ray aman-dreny mefahendrena izy ireo amin'ny fitaizanany ankizy ary ny ankizy moa eo anatrehan'ny ity fandrosoana ity ny fisian'ny teknôlôjia moderna izay mifensain'izy ireo dia mangataka anao mba hiasa amin'ny ala fandramasana nanjamampisain'izy ireny mba ahafahan'izy ireo miala mifandriky ny devoly ka ahafahany mahafantatra ny tsy mety ka ilany eo anatin'izany ko aoka ny fiadananao no amin'ny tokatrano tsiraray avy tononona sy angatahana amin'ny anaranao jesosy kristy nivavaka amen